Ao anatin'izay pejim-baovao izay an-trano mikasa ny anao fanelanelanana na koa intervention mahakasika ilay raharaha trarana rongony 30 gony hitany io sy ny ministra ny asa-panjakana ny fanavaozana ny asa-panjakana ny asa ary ihany koa ny lalàna sosialy Maranté Jean de Dieu nitondra fanamarihana moa ny teo anivon'ny ministera izay tantaniny fa tsy misoratra amin'ny ministra manokana no tsy misoratra amin'ny ministera ihany koa ireo fiara tsy mataho-dalana izay mitondra ireo rongony ireo. Ny takiny ampiarana ny lalàna ho an'ireo voamarina fa nanao fandikan-dalàna tao anatin'ny raharaha trarana rongony tany Osy i Maranté Jean de Dieu ministra ny asa-panjakana ny fanavaozana ny asa-panjakana ny asa ara-lalàna sosialy. Ny talen'ny kabinetra ny ministra Andriamatoa Avimana nitondra ny teny androany nandritra ny tafafoty tamin'ny mpampalala vaovao izay nanambara fa tsy hisy ny fanelanelanana na intervention ho ataon'Andriamatoa ministra. Izy dia hentitra ny anaovana araka ny lalàna sy ny mahaizy ny lalàna ny famotorana sy ny fitsarana manodidina ny raharaha ny fampiharana an'izany dia tokony ho entitra dia entitra koa ho any zay voaheloka momba io raharaha ao Osy io. Tsy manao intervention amin'io raha izay no antsika ilazana azy amin'ny teny vahiny nga minitra satria zany voizin'ny gazety sasany tsy mbola lavina eto fa ny azy indray dia hoe ampiharo amin'izay farany entitra indrindra ny lalàna raha misy ny heloka vita sy manodidina an'izany fandikan-dalàna zany. Ny zanak'anabavin'ny ministra no tanana tao fanadidina mahakasika ity raharaha ity ny fanamafisana teto manoloana ny fanontononana ny anaran'ny ministra an-gazety. Ireo fiara voalaza fa tafiditra anatin'ity raharaha ity dia tsy any ministera no tsy misoratra ihany koa amin'ny anaran'Andriamatoa ministra manokana. Misy fiara sy fatao-dalana tokoa ato. Anankiroa izy io, ny iray voiture de fonction monsieur le ministre zay Toyota marque Toyota Prado tondra amin'ny laharana 27000 TBF miloko mainty. Faharoa fiara Mitsubishi tondra amin'ny laharana 7514 TAF miloko mainty voiture de fonction monsieur le directeur. Ka izay toko fiara nay ministère ny fonction publique. Raha nambarany teo anivon'ny ministera ny asa-panjakana trany dia tsy nazavao mahakasika ny toy ny fanadihadiana izy ireo noho ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana voafeny fitsipika ny fiazonana tsy ambaratelo ny fanadihadiana. Ny any azo antoka hoy ny tompony andraikitra dia efa notana ny mpitandro filaminana ny tompony rongony izay efa naovana fanadihadiana.